Andriamanitra mahery tokon'izao rehetra izao izy mahera marara mifahinana anao Andriamanitra mahery tsy sintsihainy atao assureny avenirany fiainanao adidine sy asany tagnane ny zanane io tsy maintsy hotrongine ny asane piseo amin'ny famoronane ny herine miasa amin'ny fanotronane Andriamanitra mahery mikarakaranao Andriamanitra mahery izy ro papanao mainy matentranao calma mama santanane ny zanane io tsy maintsy hotrongine ny asane piseo amin'ny famoronane ny herine miasa amin'ny fanotronane Andriamanitra mahery mikarakaranao Andriamanitra mahery izy ro papanao calma mama foi isso uma vida cara cara no Halleluja dia mbola hiara hivavaka hatranisika eny maneran-tany dia maro ny fiangonana izay mandeha amin'ny fombafomba izay mandeha amin'ny fahazarana ka tsy mamela ny fanahy masina tena hiasa raha hanao impact manoloana amin'ny vahoaka amin'izao fotoan'izao dia angataka fifonantsika ho an'ireny fiangonana ireny ary angataka an'Andriamanitra mba izy ny ampitoetra amin'ny fanahy masina tena hoe andravany io na sakana mety mahatonga ny fiangonana io mijanona anatin'ny fahazarana sy amin'ny fombafomba ary angataka an'Andriamanitra mba hoe isy fifoazana mahagaga manoloana an'izany fiangonana izany mba maro ny fanahy voavonjy eny ho anao ny sehatra Ranadaely.
tongotsa mamiko niwewa tratana Dia mbola hivavaka tsika amin'izao fotoan'izao a hiara-nandratra fisaorana an'Andriamanitra. Tena mendrika tokoa io Andriamanitra tompontsika io. Eny satria nandritra n'ity tontolo andro ity dia nitana mahery niaraka tamintsika. Izy dia niaro atsika namery sy tanjaka ary fahasalamana, mbola ahafahantsika izay miasa, izay mijanona trano, izay nanao aktivité maro samihafa, nahafahantsika natanteraka ny adidintsikany. Eny mendrika isaorana Andriamanitra no fahasalamana izay nomeny, mendrika isaorana izy no ny torohevitra sy elo lalina amin'ny zavatra rehetra nataony tamin'ity an'ity. Ka andaontsika hanandratra fisaorana hoe mikamantra anaty an'Andriamanitra. Eny tsika koa mety maro ny zavatra nataontsika mety tsy nankasitrahan'Andriamanitra kanefa mety hankafizitsika. Misy zavatra tsy fantatsika hoe tsy mety fa misy koa ny nataona dia tsy mety azany. Ka andaontsika hifono anaty an'Andriamanitra. Tahaka ny teny iray dia nilaza fa sambatra izay madio am-po fa izy nentan'Andriamanitra. Ka andaontsika tena hangataka fifonana mba Andriamanitra ny tena hanadio ny fontsika, hanadio ny fanahy, hanadio ny saina, hanadio ny momba antsika iray manontolo mba ahafahantsika tena ahita ny voninahitra ny eto androany amin'ny alalan'izao vavaka maro samihafa izay ataontsika izao. Ho anao ny sehatra ravavy Norosoa. Aleluia, fanimiaravantsika rehetra amin'ny anara-mahery Jesosy, tonga soa eto fanatrehan'ny Tompo. Nitodio ny akaikinao hoe tonga soa eto fanatrehan'ny Tompo hoe fa toerana tsara indrindra no safidinao androany. Toerana tsara indrindra no tondran'Andriamanitra anao eto androany. Dia amin'izao fotoana izao dia tena mankasitraka an'Andriamanitra tanteraka satria mbola misafidia manokana indray eo amintsika eto androany. Mankasitraka ihany koa mpanompon'Andriamanitra izay mbola namena tombontsoa manokana amin'ny fivelarana amin'ny asa fanompona. Misaotra an'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao ny amin'izany fitahiana rehetra izay nomena antsika izany fa vao ety am-piandohana sady efa tsapa hoe tena fitiavana lehibe tokoa nomen'Andriamanitra anasy ianao tonga eto androany, ny tonga eto amin'ny fanatrehana, ny safidino entony eto amin'ny fanatrehana androany. Fa alohan'ny hivavahantsika isaorantsika an'Andriamanitra dia maka ny ten'Andriamanitra tsika izay hitantsika ao amin'ny Isaia 3:50 andiny 4 ka hatramin'ny 9 izay manao hoe nitondra ny aretintsika tokoa izy sady mivesatra ny fahorintsika. Kanjo isika kosa nanao azo nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary napahoriana. Nefa izy dia nolefonina noho ny fahadisoantsika sy ny torotoroana noho ny helokontsika.
ny fampijaliana na azahoantsika fihavanana no namelezana azy ary ny diakapoka taminy nanasitranana antsika. Isika rehetra dia samy efa nania tahaka ny ondry, samy efa nivilo amin'ny lalantsika avy isika rehetra ary nataony Jehovah niatra taminy avokoa ny helokontsika rehetra. Aleloia. Tena lehibe zany fitiavan'i Jesosy atsika zany. Tena lehibe zany, tena mendrika isaorana izy satria any amin'ny Salamo 103 dia tena manao hoe aza misy adinoana ny fitahiany rehetra. Za rehetra zany ny fitahiana nomeny Jesosy atsika daholo, nitondra ny aretintsika izy, na nasitrana atsika izy, na nafaka atsika tany amin'ny aiziny izy, nitondra atsika ho amin'ny mazavy. Efa na dia misy fahavalo ary eo anoloantsika dia manafaka atsika izy, mamonjy atsika izy. Izy no nokapohana noho ny fahadisoantsika, izy no nokapohana noho ny helokontsika, ka mendrika isaorana Jehovah Andriamanitra atsika amin'izany rehetrarehetra zany. Mendrika isaorana Jesosy Kristy izay nitondra an'izany rehetrarehetra zany eo anatrehany niatra taminazy. Andeontsika isaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao sandrato vavaka ao. Raha eo makasitraka anao izay Tompo, makasitraka anao izay ny amin'ny fitiavanao rehetra izay noentinao teo ambony hazo fijaliana, no fitiavanao anay izany rehetrarehetra zany. Nokapohany ianao, napahoriany ianao, notoritorony ianao, tsy namaly ianao, tsy olobava noho ny fitiavanao anay. Dia makasitraka anao izay Tompo satria tena fitiavana lehibe tokoa no entinao teo ambony hazo fijaliana noho ny aminay. Fitiavana mba hamonjy anay izany rehetrarehetra zany. Dia isaorana ianao izany rehetra zany Tompo. Makasitraka anao izay tena entinay eto anatrehanao ny fanahinay, ny sainay sy ny fonay, entinay misaotra eto anoloanao amin'izao fotoana izao. Makasitraka ny amin'izany fitiavanao lehibe zany Jehovah Andriamanitra. Fa nanolotra ny zanakao ianao mba ho vonoina mba ho anay, famonjena ho anay, mba ho fihavanana aminao, mba hitondra fihavanana tanteraka amin'ny fiainanay eo anatrehanao. Dia Jesosy Kristy natolotrao ho fanavotana anay. Tena makasitraka anao izay ny amin'ny fonay sy ny sainay sy ny fanahinay. Misaotra fa tsy adinonay tokoa Tompo izany fitahiana rehetra zany amin'izao fotoana izao, fa tena tsapanay hoe manana izay manana anao, manana izay manana anao ilay Jehovah Andriamanitra, mpiahanay, mpitianay. Dia makasitraka anao izay amin'ny fonay sy ny sainay sy ny fanahinay rehetra. Voninahitra ho anao rery ihany. Amin'izao fotoana izao tsika dia mbola hiaraka hitohy hivavaka, hifona amin'Andriamanitra tsika amin'izay rehetra nataontsika mety tsy mendrika teo anatrehany. Angatantsika famindram-po tanteraka Andriamanitra satria izay rehetra maloto ny tsy afaka hita ny tavan'Andriamanitra, ny helokontsika no mampisaraka antsika aminazy. Fa raha te hita ny voninahitry n'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao dia hifona eo anatrehany. Fa alohan'izany dia maka ny tenin'Andriamanitra tsika izay hitantsika eo amin'ny Salama fa 90:1-12 ka hatramin'ny 12 izay manao hoe: iza no mahafantatra ny herin'ny fahatezeranao sy ny fahaviniranao arak'izay tokony ho fahatahorana anao. Mampianara anay anisan'ny andronay, azoanay fohendry. Tsisy mahafantatra tokoa ny fahatezeran'Andriamanitra tsika, tsisy mahafantatra ny fahaviniran'Andriamanitra. Fa amin'izao fotoana izao dia tena andaontsika hifona amin'Andriamanitra izay rehetra nataontsika, dia hangataka aminazy hoe ampianaro anay Tompo ny fampianarana, ny fanisana ny andronay, dia omeo fo endry izay, omeo fo madio izay eo anatrehanao, diovy ny fonay mba tena dio tanteraka eo anatrehanao. Dia andaontsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Eny Jehovah Andriamanitra, makasitraka anao fa mbola afaka indray izay eto anatrehanao hivavaka, angataka famindram-po. Tena tsy mahafantatra tokoa izay Tompo ny fahaviniranao, tsy mahatanty izay raha izany fahaviniranao izany Tompo niahatra aminay. Fa eto izay ankehitriny dia tena mahatsapa hoe tsy mendrika izay, mahatsapa izay Tompo hoe tsy marina izay. Ka ho ka tena ho diovinao amin'ny raha sarobidinao izay Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao. Ale rahanao Tompo, ho ka tena hampihavana ny amin'ny Andriamanitra rainao amin'izao fotoana izao. Ho ka le rahanao Tompo hanamarina anay, hanamasina anay, anisaka ny helokay rehetra amin'izao fotoana izao satria tena tsapanay hoe tena tsy mendrika izay, tsy mendrika izay teo anatrehanao. Raha eo amin'izao fotoana izao dia mampianara ianao, mampianara ianao anay, anisan'ny ny andronay mba hanananay fo endry eo anatrehanao, hanananay fo madio eo anatrehanao. Ampahafantaro anay Tompo ny lalanao amin'izao fotoana izao, safidy tokony ho raisinay amin'izao fotoana izao. Eny Jesosy, tena tsapanay hoe tsy mendrika izay, tena tsapanay Tompo hoe tena tsy marina izay teo anatrehanao. Nalehan'ny tongotray, jeren'ny masonay, mifisainanay, fa diovy amin'ny raha sarobidinao, hamasino amin'ilay rahanao masina sy marina izay hamarino amin'izao fotoana izao.
Jesosy amin'ny mila lerahanao zay korina tanteraka nadio na dia fantsona kely indrindra amin'ny vatanay ary Tompo dia diovy amin'izao fotoana izao, diovy tanteraka amin'ny lohanay ka hatrany faladianay, diovy ny mombanay rehetra androany fa te hadio zay, te hafantatra ny fisinao eo amin'ny fiainanay tanteraka izay Tompo, te hahita voninahitra ao amin'ny fiainanay tanteraka izay amin'izao fotoana izao Tompo, ka ny heloka izay mampisaraka anay aminao mba hakisaka ao, mba hitanay voninahitra ao hisandratra amin'ny fiainanay. Mankasitraka anao zay Tompo amin'ny famindrapo sy ny famelan-keloka, ny fanadiovana tanteraka izay fataonao aminay amin'izao fotoana izao. Ary atolotra eo anatrihanao indray ny tenanay Tompo androany, raiso indray izay, raiso ny mombanay rehetra Tompo, raiso ny fiainanay mba ho fanatitra velona eo anatrihanao amin'izao fotoana izao. Mankasitraka anao zay Tompo, misaotra Jesosy, ary rakofaka amin'ny raha sarobidiny Jesosy, ny fanadiovana rehetra izay fahazonay amin'izao fotoana izao, ny famelana rehetra izay fahazonay amin'izao fotoana izao, famindrapo izay fahazonay mba tsy hisy tanana raha tsy fanahakasika. Rakofaka amin'ny raha sarobidiny Jesosy, ango fanolorantena vaovao izay ataonay amin'izao fotoana izao. Tsisy fahavalo hikasika intsony zany, tsisy fahavalo hitafiditra intsony zany. Amin'ny anara maherin'i Jesosy, misaotra Tompo fa miaraka aminao izay amin'izao fotoana izao, misaotra Dada, mankasitraka indrindra voninahitra manao irery ihany. Alleluia, amen. Mankasitraka ravavinao soa. Andaontsika mbola hitohy hivavaka trano, mbola hangataka amin'ny fanahy masin'i Jehovah. Tahaka ny teny dia nilaza fa tsy amin'ny hery sy hampatanjahana fa amin'ny fanahiko irery ihany. Aokantsika hangataka amin'ny fanah'Andriamanitra, ameno hery antsika indray androany. Ameno tisiny izay nomen'Andriamanitra antsika indray. Mba tena hoe tsy handeha amin'ny fahalalantsika isika raha hijoro amin'ny bangy eto androany, fa kosa amin'ny fanahy masin'i Jehovah no ampiteny sy elo lalina ny vavaka izay atao androany. Eny, ameno antsika, amenositra indray mba ahafahantsika mijoro en plein capacité amin'izay voa napetrak'Andriamanitra anatintsika. Amin'izao fotoana izao koa dia ny ten'Andriamanitra nilaza fa ianao efa nomeny hery sy fahefana, ary efa nametraka Andriamanitra eo am-pelantanantsika tsara avy ny fitaovam-piadiana. Ka andao amin'izao fotoana izao hijoro tsika amin'ny maha militaire ny Kristy antsika, hijoro handrava amin'ny modika ary hanitsakitsaka nina fanahy mety mandrebireby antsika amin'izao fotoana izao. Fanahy mety mitondra tsy fifantohana, fanahy izay mety manamalika, manavesatra antsika amin'izao fotoana izao. Fantary fa Andriamanitra dia efa nanome fahefananao hijoro sy hanitsaka an'izany fahavalo zany. Ka andaontsika hijoro amin'izao fotoana izao ary ianao an'izany vavaka izany. Ho anao sehatra Ravavy Isabelle Soary. Aleluia, tsara ny Andriamantsika, makasitraka azy lehibe amin'ny tombontsoa meny ahafahako mbola manompo azy, dia makasitraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra koa manome sehatra ahafahako mivelatra amin'ny asa fanompoana. Makasitraka atsika tsirairay avokoa manatrika izao fotoam-bavaka izao, tsy mitapaka mihitsy. Andriamanitra ny hamaly ny vavaka rehetra izay angatanao eto androany, raha tena hoe mino anao dia hita amin'ny voninahitran'Andriamanitra. Ndao tsika amin'izao fotoana izao hangataka amin'ny fanatrihan'Andriamanitra mahagaga amin'izao fotoam-bavakantsika izao, ary hangataka kasika vaovao indray tsika amin'ny fanahy masina, ary hangataka hery vaovao indray tsika etintsika miatrika an'izao fiainana izao. Ny ten'Andriamanitra dia miteny hoe tsy amin'ny herintsika, tsy amin'ny tanjakantsika fa amin'ny fanahin'i Jehovah irery ihany, dia ny fanahin'i Jehovah koa mbola mampijoro antsika, mbola mahavelona antsika. Ndao tsika amin'izao fotoana izao hijoro amin'ny ten'Andriamanitra. Ndao tsika maka ny ten'Andriamanitra izay hitantsika amin'ny Jaona 4:3-20, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ny fanahy mahavelona, nofo tsy mahasoa na inona na inona, ny teny izay nolazako taminareo dia fanahy sy fiainana. Izany ny ten'Andriamanitra, nofo izy tsy mahasoa na inona na inona, fa ny teny izay nolazain'Andriamanitra tamintsika dia fanahy sy fiainana. Raha vonona eto ianao androany dia andray an'izany fanahy izany ianao, ary izany fiainana be da be tsara indrindra izany no omen'Andriamanitra anao. Raha manana hetaheta ianao, miandrandray ianao, mivavaha ianao, fa vonona amin'ny fanahy masina hikasika anao, vonona izy hanome hery vaovao indray ianao amin'izao fotoam-bavaka izao. Mino aho fa tsy ho diso anjara eto ianao androany, fa izy kasika mahery vaika amin'ny fiainanao, ary angatantsika mihitsy ny fanahy masina hitarika antsika ao anatin'izao vavaka izao. Asandrato feo anao amin'izao fotoana izao.
raha eo amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy misaotranao zay Andriamanitra satria Andriamanitra tena be fitiavana ianao Andriamanitra tena tsy mba miovy ianao amin'ny teninao Andriamanitra dia tena mankasitraka anao zay Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia tsy mitsahatra zay Andriamanitra mangataka amin'ny fanatrehanao magaga satria zay tsy mahay faninina raha tsisy ny fanatrehanao tsy mahay faninina zay raha tsisy ny fanahy masonao satria ny teninao dia miteny hoe nofo tsy mahasoana inona na inona fa ny teninao dia fanasy fiainana dia mila an'izany zay amin'izao fotoana izao Andriamanitra mila hery vaovao avy aminao zay mila kasika vaovao avy aminao zay fanahy masina manatrefeno eto ianao Jesosy mandrosoa ianao omena ianao sehatra fanahy masina ao karaha misy olona marary eto androany zany hery ny fanahy masinao zany kasika olona tsiray avy dia ho sitrana aretina ino io na aretina inona ary raha misy manana olana eto androany zany hery ny fanahy masinao zany kasika vaovao zany dia hivany olana ny Andriamanitra ary atsapy izy fa ao aminao tena misy fiainana Andriamanitra atsapy izy fa ao aminao tena misy ny fahatsarana Andriamanitra fenoy ataovy tena miparitaka amin'ny vata mihitsy zany hery ny fanahy masinao zany amin'izao fotoana izao Andriamanitra aza atao misy diso anjara mihitsy etso na dia iray aza Andriamanitra fa ataovy matsapany zany herinao ataovy matsapany zany fahalebiazanao sy fahatsaranao zany tsirairay avy eto androany Tompo ka raha miala eto amin'ity fotoam-bavaka ity izy dia tsy tahaka izay nidirany nivoany fa miaraka amin'ny hery ny fanahy masinao miaraka amin'ny kasika mahagaga avy aminao izy Andriamanitra manatrefena ianao tarito zay fanahy masina vavaka zay ataona eto tarito zay fanahy masina tolory saina zay Andriamanitra mba voninahitra ny seho eto anay tsirairay avy amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy aleluia amen aleluia mbola itoy ihany tsika hivavaka amin'izao fotoana izao dia tsika mpiasa ny hery sy ny fahefana izay nomen'Andriamanitra tsika napahantsika ny blocage sy ny sakana rehetra amin'izao fotoam-bavaka tsika izao ninina fanahy mbola ao anatinao tsy ahitanao ny tavan'Andriamanitra dia tena ravahantsika zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ao anatin'ny saintsika ao dia tena misy ady ao ka tena ravahantsika izay ady tsy avy amin'Andriamanitra ao tena pitehantsika amin'ny ran'i Jesosy Kristy ahatonga antsika tena eo fanatrehan'Andriamanitra mihitsy ary ninina mbola hoe aloka manodidina anao dorantsika amin'ny afo ny fanahy masina zany tsy ambinina tsy anapahefana ninina blocage valim-bavaka dia tapahantsika zany amin'ny anaran'i Jesosy satria efa nomen'Andriamanitra fahefantsika dia ampiasaintsika zany fa tsy anakery amintsika eto Satana amin'izao fotoana izao ndao tsika maka ny tenin'Andriamanitra hijery tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny Matio 2:1-2 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa raha manam-pinoana nareo ka tsy mihanahana dia izao natao tamin'ny aviavy izao ihany no vitanareo fa raha hiteny amin'ity tendrombohitra ity aiza nareo ka na hoe mifindray ianao ka mianjera any an-dranomasina dia ho tonga izany aleluia tsara loatra ny tenin'Andriamanitra izany raha manam-pinoana ozy izy ianao ka tsy mihanahana dia tahaka ny natao tamin'ny aviavy mifindrany tendrombohitra dia hifindra izy ary tahaka ny atao hoe mifindray ianao ka mianjarany an-dranomasina dia ho tonga zany mila tena manam-pinoana mihitsy tsika amin'ity vavaka raha ity tena hoe andrava ny asan'ny Satana sy ny asan'ny devoly rehetra tena tsy anakery tsy anapahefana mihitsy satria tsika dia zanak'Andriamanitra ka tsy anapahefana amintsika mihitsy zany asan-drato feonao dia raha vao izay sakana rehetra tsy ahitanao tavan'Andriamanitra tsy azahoanao valim-bavaka tsy andehananao any amin'ny anjara voatendrinao dia raha vao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha eo amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy misaotranao zay Andriamanitra mitombotsoa lehibe omenao anay misaotra amin'ny fanahy mahery misaotra amin'ny hery nomenao anay Andriamanitra fa tena lehibe marina fitiavanao anay iza moa zay zahay Andriamanitra fa no fitiavanao no famindramponao menao fahefana zay amin'izao fotoana izao anapaka amin'ny blocage rehetra ninina blocage Jesosy eto androany raha fahatapahana connexion zany tsy anakery tsy anapahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa tononay irindra tsara zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fanantsy fifatohana rehetra ty anatinay aty Jesosy ny ady ara-tsaina eo amin'izao fotoana izao ka tsy avy aminao Andriamanitra dia dorako pitehako zany amin'ny ran'i Jesosy Kristy dorako amin'ny afo ny fanahy masina tsy anakery tsy anapahefana fanahy mampizatra anay rehetra amin'izao fotoana izao Tompo tsy mifanaraka amin'ny sitraponao pitehako amin'ny ran'i Jesosy Kristy zany tsy anakery tsy anapahefana aminay tsirairay avy raha fako ny asa maizina rehetra tsy anakery aminay tsirairay avy amin'izao fotoana izao blocage valim-bavaka rehetra dia
tapahako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy anakery tsy anapahefana ninina aloko mbola manodidina anay alefaso ny afo fanay masina amin'izao fotoana zao andoro an'izany Andriamanitra dora an'izany amin'ny afo fanay masina ny aloko rehetra tsy ahitanay ny anjara voatendrinay sy izay voasoratra efa nomanin'Andriamanitra anay dorako amin'ny afo fanay masina fa na ratsy rehetra eny amin'ny rivotra tsy anakery tsy anapahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha kofy amin'ny ranao zay Jesosy Kristy amin'izao fotoana zao ny fotoam-bavaka eto ny tsirairay avy izay manatrika an'izao vavaka zao ny fonay ny sainay ny ainay ny mombanay rehetra Jesosy dia raha kofy amin'ny ranao tsisy maso sisy tanany ratsy fanahitan'izany fa voninahitra ao iseho hatrany hatrany amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Fitondrana sy fanakana fanapana rehetra atsoroka fanandrisianao resy ny fasana ny fanjakana sy anapataverina nazeranao fanjakany hasina manjakana amin'ny famarinana manjaka ny manjaka filohan'ny filo Jesosy zanak'Andriamanitra hosana hoanao ianao ny mpanjakanay ianao masanandray fanjaka misorona ianao ray nanomana nananganay hozanaka andovana nombenao fahefana anitsaka menara sy andresy erinitsy nazeranao fanjakany aizina manjakanao amin'ny famarinana panjakany panjaka filohan'ny filo Jesosy zanak'Andriamanitra hosana hoanao Famarinano, oh oh, kata ikwalu fantakano, kamamini famarinano, kata ikwalu fantakano, kamamini famarinana nazeranao
Halleluja, dia mbola hiara hivavaka hatranisika. Eny maneran-tany dia maro ny fiangonana izay mandeha amin'ny fombafomba, izay mandeha amin'ny fahazarana, ka tsy mamela ny fanahy masina tena hiasa raha hanao impacte manoloana amin'ny vahoaka. Amin'izao fotoan'izao dia angataka fifonantsika ho an'ireny fiangonana ireny, ary angataka n'Andriamanitra mba izy ny ampitoetra amin'ny fanahy masina, tena hoe andravany io na sakana mety mahatonga ny fiangonana io mijanona anatin'ny fahazarana sy amin'ny fombafomba, ary angataka n'Andriamanitra mba hoe isa fifoazana mahagaga manoloana an'izany fiangonana izany mba maro ny fanahy voavonjy. Eny ho anao ny sehatra Ranataely. Alleluia, misaotra an'Andriamanitra ary misaotra ny mpanompony koa mbola ahafahana mivelatra amin'ny asan'ny fanompona amin'izao fotoana zao, ary misaotra sika hatrany hatrany tsy mahafoy ny fiaraha-mivavaka. Ny vavaka ataosika amin'izao fotoana zao dia vavaka ho an'ny fiangonana maneran-tany, dia ny fiangonan'i Jesosy Kristy, mba tena ahafahan'ny tompo anatin'ny fombafomba fivavahana sy ny fomban-drazana, ary koa ny fomba fatao rehetra izay manakana ny fanahy masina anao ny asany. Tononontsika mihitsy mba hifoha daholo ny fiangonan'i Jesosy Kristy maneran-tany. Halleluja. Mialohan'izay dia andaosika maka ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra vakitsika dia hitantsika ao amin'ny Matio 5:10, vakina amin'ny 9:9. Toy izao mivaky ny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Ity firenena ity manaza ahy amin'ny olony, fa ny fony kosa lavitra koa foana ny vavanareo amiko, raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Alleluia, izany tenin'Andriamanitra. Manambara mihitsy ny tenin'Andriamanitra ary arahantsika mahalala moa ankehitriny fa tena be dia be manao fombafomba fivavahana, manompo anazy amin'ny olony fotsiny fa tsy any anatiny ihany. Tena angataka mihitsy tsika androany, tompo aoka ny fiangonanao sy tahaka an'izao fiangonana teneninao zao hoe manompo amin'ny olony fa ny fony kosa lavitra anao. Zany no tenentsika androany, mba tena ho akaiky an'Andriamanitra ny fony anompy hifoha daholo ny kristianina rehetra amin'izao fotoana zao, satria be dia be misy araka ny tenin'Andriamanitra hoe tahaka ny fasana ny fiangonana be dia be madio aty ivelany, nefa vatapatiny any anatiny, maimbony any anatiny. Fangataka amin'ny tomposika androany hoe aoka tompo a ome hery ny fiangonana rehetra, atsangany ny fiangonana rehetra, asandrato ny feosika tsirairay. Raha eo misaotra sy mankalaza anao zay amin'izao fotoana zao Andriamanitra, mame voninahitra anao dada noho ny fahatsaranao. Tompo a mivavaka zay amin'izao fotoana zao ho an'ny fiangonanao rehetra manerana an'izao tontolo zao, dia fiangonan'i Jesosy Kristy. Ento koa tompo, be dia be hitanay maso zany, be dia be ny manompo anao amin'ny olony fa tsy avy amin'ny fony zany. Be dia be Andriamanitra no milaza kristianina nefa manao mbola zay tiany atao ihany. Be dia be Andriamanitra mifisara-baza, be dia be Andriamanitra mbola mifampisikera mpiatsara velatsy eto amin'ny fiangonana, eto amin'izao tontolo zao, amin'izao fotoana zao. Fa mangataka ny herinao zay amin'izao fotoana zao Andriamanitra, hilatsaka amin'izao vavaka ataonay zao, hamangy ny fiangonana rehetra. Eny foazo Andriamanitra ny fiangonana rehetra. Eny tokoa dada, na amin'ny fiangonana lazaina hoe fiangonana amin'ny fo, mbola be dia be ny matory Andriamanitra, foazo manomboka amin'izao. Eny dada, manantena anao zahay fa neo zava mahagaga anao amin'izao fotoana zao, hitsangana ny fiangonana, hifo ny fiangonana, anompo anao araka ny sitraponao. Makasitraka anao zay Andriamanitra, makalaza anao zay amin'izao fotoana zao, satria minao fa aneo zava mahagaga anao aoriany zao vavaka zao, indrindra zao maheno an'izao vavaka zao. Raha mbola matoritory izy Andriamanitra, aoka ho fazonao kasio ny fananao izy amin'izao fotoana zao, dia afantatra ny sitraponao.
dia ilatsaka ao am-po ny teninao, dia ataotranao ny fiangonana rehetra, akalazanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovako an'izany vavaka izany, voninahitra an'Andriamanitra. Amen. Dia mankasitraka anao Ranadaely. Amin'izao fotoana izao ndao antsika mbola irasaina hiary ijoro am-banga ho an'ny firenentsika Madagasikara. Irahantsika malala fa niverina ny valinaretina Covid-19 izay ao ary ny kozy efa fatesana tao Madagasikara. Voalohany indrindra dia saotra an'Andriamanitra isika no fanavahana ny firenentsika io, satria moensa ny impact tao Madagasikara noho ny amin'ny firenena hafa. Ary ihany koa ijoro am-banga tsika tena hangataka fifonana, ena ho amin'ny vahoaka malagasy io na mpitondra na ho antsika koa izay miforme any Madagasikara io. Ary hangataka amin'Andriamanitra tsika mba izy hanasitrana ny tanintsika. Tahaka ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa raha misy olana antsona tamin'ny anarako, ho avy anendry tena hivavaka hiala amin'ny ratsy fanaony izy ny Tompo, dia izy ny henony vavaka ka hanasitrana ny taniny. Ka ndaontsika amin'izao fotoana izao tena fomadio ampanetretena isika dia hivavaka ho an'ny firenentsika io, mba Andriamanitra ny hanasitrana ny tanintsika. Ho anao ny sehatra Ravavy Felicia. Halleluja. Saotra an'Andriamanitra lehibe indray tsika fa mbola meny tombontsoa lehibe mbola tafavoreto indray amin'izao hariva izao a. Dia manarak'izay dia mankasitraka ny mpanompon'Andriamanitra ny tombontsoa lehibe izay mbola omenana avy ahafahako mivelatra amin'ny asa fanompona. Amin'izao fotoana izao mbola hitohy hivavaka hatrany tsika, hivavaka ho an'ny Madagasikara, hangataka faminram-po amin'Andriamanitra tsika mba tena hoe hanafaka an'io aretina io a Madagasikara n'Andriamanitra. Hangataka tsika fifonana ho an'ny mpitondra fanjakana, hifona koa tsika ho an'ny vahoaka malagasy rehetra. Fa alohan'izany rehetra izany a dia amaky ny tenin'Andriamanitra tsika, tenin'Andriamanitra vakintsika amin'ny dia tantara 7:14 vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Raha ny oloko izay nantsoika amin'ny anarako ho avy anetry tena ka hivavaka sy tady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hieno azy, hieno anan-danitra aho ka hamela ny heliny ary hanasitrana ny tany. Halleluja. Zany tenin'Andriamanitra, zany promessin'Andriamanitra amintsika androany ity. Dia hivavaka tsika fa tsarovy fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny raha ny oloko izy izy nantsoka amin'ny anarako. Ianao io mihitsy ianao ilay mandre an'io vavaka io, nantsoin'Andriamanitra eto androany hivavaka. Ianao mihitsy ilay nanetry tena, tsaroa fa iananao anan-danitra n'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao ndao tsika tena iray fo iraisena hifona andongalitra amin'Andriamanitra, hangataka faminram-po ampitondra fanjakana sy amin'ny vahoaka malagasy mba hiala ao Madagasikara io aretina coronavirus io. Asan-drato feo anao amin'izao fotoana izao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo misaotra anao izay dada mankasitraka anao amin'ny fotoana lehibe izay mbola omenao any ara mbola safidinao indray izay joro ambanga ho an'ny Madagasikara ray io. Ankehitriny Tompo dia mifona zahay ho an'ny mpitondra fanjakana Madagasikara. Fona koa izay ho an'ny vahoaka malagasy. Tompo raha misy tsy fahendrena izay vita ny vahoaka malagasy mpitondra fanjakana ao Madagasikara na tonga ny aretiny mbola mitohy tahaka izao. Mamelana ray io mamindrafo aminay ianao. Ankehitriny Jesosy malalo dia aoka mifamindram-ponao ikoriana ao a Madagasikara. Mangataka ny herin'ny fananao masina izay dada hitondra ny afo ny fanasitrananao hanasitrana tanteraka amin'ny Madagasikara. Tompo mitala hoe tanatrehanao zay Tompo esory hiala Madagasikara ny aretiny ary mivavaka koa zay amin'izao fotoana izao ho an'io vatan'olona tsiraray avy zay mbola misy an'izany aretiny izany. Jesosy malalo mandidy zahay dada amin'izao fotoana izao noho ny hery sy fahefana zay nomenao anay miala amin'ny vatan'olona zay, ary mivavaka koa zay atao ho an'ny olona zay mbola tsy voakasika izany aretiny izany. Angatanay hery fiarovana aminao Tompo ny olona tsiraray avy manomboka amin'ilay kely indrindra ka hatramin'ilay be indrindra zany. Tsy hoarindray tsony zay ray eo fa mbola wisy zany aretiny zany, tsy ahentsony zay dada fa mbola wisy zany fahafatesana zany, fa manomboka androany kosa dada tononay fanafana tanteraka amin'izany aretiny zany ao Madagasikara zao. Manombona androany koa dia manonona fanasitrana tanteraka zay ho an'ny Madagasikara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo anaovanay zany vavaka izany. Misaotra ray io. Alleluja. Amen. Mankasitraka anao Ravavy Felicia. Amin'izao fotoana izao dia hitohy hivavaka hatrany isika. Ny ten'Andriamanitra izay nalefa n'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompony ho antsika vahoaka tamin'ny alahady nilaza fa ny fahaiza mandamina no entina miady. Amin'izao fotoana izao hivavaka n'Andriamanitra tsika mba Andriamanitra ny tena hitarika antsika, hielo lalana amintsika ary indrindra mifanahy fahaiza mandamina antsika tsirairay avy. Mba ahafahantsika mandamina na ny kote asantsika io
na ny hoe tokantrano na fianarana na ny activité na projet zay ananantsika azany mba hoe ay andamina an'izany tsika ary tena hita vokatra tokoa amin'ny fiainantsika ho anao ny sehatra Ravavizara. Alléluia. Mbola misaotra an'Andriamanitra lehibe amin'izao fotoana izao amin'ny tombontsoa mbola meny andro any mbola afaka mijoro mbola nomeny indray amin'ity fotoana androany ity afaka miantso ny anarana sy manompo azy ary mankasitraka koa mpanompon'Andriamanitra izay mitaizantsika mikarakara antsika eto an-toerana dia docteur Rena sy prophète Norma izany mankasitraka azy ireo manokana any amin'ny tombontsoa meny ako afako midatra sy afako mivelatra amin'ny asa fampona dia amin'izao fotoana izao tsika andeha mbola irasaina trany vavaka angataka amin'ny tompontsika hoe tompo ako mba samy anana fahaiza-mandamina izahay amin'ny fiainanay tena hoe ay andama zavatra rehetra izay ataonay satria izany koa no anisan'ny hoe fitaovana fiadiana afaka entinay miady amin'ny fiainana na amin'ny asanay io na amin'ny fianarana ho an'izay mianatra na fitantanana tokantrano ho an'izay manana tokantrano dia amin'izao fotoana izao hoe aokontsika tena hitena amin'ny tompo hoe tena omeo anay tompo izany fahaiza-mandamina izany dia mialohan'izany andetsika hijery ten'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana toko fa 420 ohabolana toko fa 420 andininy fa 4 izay mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa ny fahaizana mandamina tsara no entinao miady ary raha maro ny mpanolontsaina dia misy famonjena. Alleluia. Araka an'izany ten'Andriamanitra izany dia andetsika tena angataka amin'ny okatompo-tianana an'izany fahaiza-mandamina izany koa izay hoentinay miady hoentinay mivoatra koa hoentinay mandroso amin'ny asa ataonay ny tokantranonay fianaranay izay rehetra ataonay tompo dia oka tena anana an'izany izay asan-drato ny feonao dia mivavahanao amin'izao fotoana izao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mbola misaotra anao sy mankasitraka anao izay tompo amin'izao fotoana izao no ny ahafahatsaranao fahasoavanao fitiavanao ary fitantananao anay misaotra anao izay tompo satria mbola ianao no mikarakara mitantana fiainanay hatrany ka mbola matoy izao anay amin'izao dia mbola mangataka izay tompo eto anatrehanao oka tompo tena omenao fatakarana izay amenao torodalana izay tompo amin'ny fahaiza-mandamina amin'ny fiainanay ninonina tompo zavatra ataonay na amin'ny fiainanay rehetra na amin'ny asa io na amin'ny fianarana io na amin'ny tokantrano io na amin'ny ara-bolana io na amin'ny fiarahamonina na manodidina anay rehetrarehetra tompo tena hoe oka anana izany fahaiza-mandamina izany izay tompo hoentinay miady hoentinay mandroso ary koa tompo hoentinay indrindraindrindra tompo mihitatra amin'ny asa famponanao koa tompo tena hoe oka tena anana izany fahaiza-mandamina izany izay tena mangetaetanao izay fanahy masina anolo-tsaina anolo-dalana anay ahafahanay tompo manatanteraka an'izay eny tompo raha mandeha amin'ny sainay fahalalana izay dia tsy mahavita ninonina fa mila anao izay fanahy masina hitarika anay ao anatin'izany mila anao izay fanahy masina anolo-tsaina anay mila ilay sain'i Kristy izay aoka izany nomenao anay ahafahanay mandamina ny zavatra rehetra indrindra tompo ny fanomponay anao indrindra tompo ny fiainam-pananay tena hoe anana fandaminana izay ka ianao no ataonay ololohany amin'izay rehetra ataonay ianao no ataonay ololohany amin'ny fiainanay Jesosy ary mangataka aminao izay tompo tena hoe ho araka ny sitraponao izay zavatra ataonay oka fanahy masonao tsy hanapa-kevitra izay raha tsy ianao no manolo-tsaina sy mitady-dalana anay misaotra anao sady izay tompo amin'ny fitarianao sy fitantananao misaotra anao izay tompo ary matoky anao izay fa ianao ilay mitarika anay sy mitantana fiainanay isan'andro isan'andro mankasitraka indrindra tompo midera mankalaza anao izay fanahy masina mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy rery ano anaovanay izany vavaka izany amin'ny anaranao tompo amen. Manafakana, tundra fiainana.
sisy manome tsy vaolana miantso ilay anarane anaran Jeso anaran Jeso manasitrana anaran Jeso manafagana anaran Jeso tondra fiainana anaran Jeso vaolana anaran Jeso manao fagaga anaran Jeso mamaly vavaka anaran Jeso feno fahefa anaran Jeso zay nanako nomeko anao Hafakayanao anaran Jeso sitranayanao anaran Jeso mandoaly kiasata anaran Jeso amininayanao anaran Jeso fiadanana anaran Jeso tsy misy tiayatao anaran Jeso fitsarana afakayanao anaran Jeso ambony anarana anaran Jeso feno fahefa anaran Jeso vaolana anaran Jeso manova fiainana anaran Jeso manasitrana anaran Jeso. Halleluja. Amin'izao fotoana izao dia hiara hivavaka isika hivavaka ho ahy sy ho anao. Tena Andriamanitra dia milaza hoe ankino amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavorary izany. Ka andao amin'ny tsy an'io dia apetraka isika feno am-pelantan'Andriamanitra ny asantsika. Ena miasa anaty ianao na miasa teny ianao na mana business ianao na mana projet vao natsangana ianao. Dia andao apetraka isika feno am-pelantan'Andriamanitra izany mba izy ny asa ary mba tena hinana vokatra n'izany tokoa isika. Amin'izany ity koa dia andaontsika hijoro amin'ny banga satria dernièrement taty Maurice dia nivoaka ny amendement hoe afaka roahana ohatr'izao na ny ampiasana amin'ny tsy fahamarinana. Kanefa Andriamanitra dia fantaro Andriamanitra ny fahamarinana izy. Andao apetraka isika feno am-pelantanana izany mba izy ny asa. Tahaka ny tena Andriamanitra dia nilaza fa ianao angina fa Andriamanitra nitsangana aliado anao. Ho anao ny sehatra Ranata Patrick. Alléluia. Dia mbola misaotra amin'ny tompo lehibe indray androany izay namainy tompontsoa manokana indray ahafahako indray manatanteraka ny asa fanompoana ary ahafahako ihany koa miantso ny anarany. Misaotra ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra izay manome sehatra ahafahana mivelatra amin'ny asa fanompoana. Dia ndao itsika hivavaka indray androany ary hivavaka indrindra isika indrindra ho anao izay manatrika io rozom-bavaka io, ho anao sy ny fianakavianao manana tompontsoa manokana ianao. Hivavaka ihany koa isika ho an'ny olona miasa tena mba handro sara ny asa ataony na dia anatin'izao fotoa sarotra izao ary koa ho an'ny olona miasa anatin'ny orinasa mba tsy voaroaka amin'ny tsy fahamarinana. Dia maka tenin'Andriamanitra antsika ao amin'ny Deutéronomia toko 7:20 ka hatramin'ny 7:20 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Vohan Jehovah ho anao lanitra, trano fitehirizan-tsoa handatsahan'ny ranonorana amin'ny taninao amin'ny fotoanany sy hitahian'ny asan'ny tananao rehetra. Ary hampisambotra ny firenena maro ianao fa ianao kosa tsy sambotra. Dia ataon'i Jehovah ho lohany ianao fa tsy ho rambony
ary ho ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany raha mihaino didiny Jehova Andriamanitrao izay andediako anao anio ka mitandrina sy manaraka izany. Dia mbola hotoizantsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Matio 5:7-8 fa katsao alohan'ny fanjakany sy ny fahamarinany dia nampy ho anareo izany rehetra izany. Dia hivavaka antsika amin'izao fotoana izao ametraka am-pelantanan'Andriamanitra ary hananatra taonim-bavaka ao anatrehan'ny tompony iray ho an'ny olona rehetra izay manatrika an'izao fotoam-bavaka izao ary indrindra ihany koa ny fianakaviany ary ho an'ny olona ihany koa hivavaka ho an'izay rehetra ihany koa manao asa tena ary indrindra ny olona izay miasa any anatin'ny orinasa ireny mba Andriamanitra mihitsy no hanao an'izany zava-mahagaga amin'ny fiainan'izy ireny mba tena hampandroso ihany koa ny asan'izy ireny tsirairay avy dia andao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mbola midera sy makalaza ary manome voninahitra ny anaranao indray izay androany misaotra betsaka anao indray ny amin'ny tomposoa manokana omenao tompo ary misaotra ihany koa raha mbola afaka mijoro ambanga indray izay amin'izao fotoana izao tompo mivavaka ho an'ny namanay tsirairay avy tompo malala izay manatrika an'izao fandaharana izao ary ho an'ny olona rehetra ihany koa izay miasa mananasa tena ary miasa any anatin'ny orinasa ireny tompo mivavaka izay Jesosy vangy manokana tompo ny olona tsirairay izay manatrika an'ity fandaharana ity androany aoka tena hamangy ny fiainan'izy ireny ianao Andriamanitra aoka tena hikasika azy ireny tsirairay avy ianao Andriamanitra hanova ny fiainan'izy ireny ianao Andriamanitra ary engany amin'ny alalan'izao fandaharana izao Jesosy tena hanova ny tantaram-piainan'izy ireny ianao amin'ny alalan'ity fandaharana ity tompo malalo hanova ny ara-panahin'izy ireny hanova ihany koa ny ara-batan'izy ireny ny ara-nofin'izy ireny ny fiainan'izy ireny ara-nofo ianao Andriamanitra tompo malalo aoka hiditra tsy hatramin'ny fiainany tsirairay avy ianao amin'izao fotoana izao tompo mba tena hita avy ao anatrehanao izy ireny Jesosy malala hita avy ao anatrehany dia izay rehetra manodidina azy ihany koa ny olona izay manaraka an'izao fandaharana izao Jesosy mivavaka izay tompo malala tena mba hita vokan'izy ireny amin'ny alalan'izao vavaka izay atrehan'izao amin'ny alalany ihany koa izao fandaharana izay arahany amin'ny atoandro sy ny amin'ny hariva izao Andriamanitra ary mangataka ihany koa izay amin'izao fotoana izao tompo ho an'ny olona izay miasa tena manerana an'izao rehetra izao tompo aoka ianao tompony efa ampiroborobo ny asan'izy ireny ary hitay ny asan'izy ireny ianao Andriamanitra na dia ao anatin'izao fotoasarotra izao ary Andriamanitra dia fantatra ianao fa manana hevitra heverana ny zanaka ao tsirairay avy ianao tompo ka izany indrindra ny angatany eto am-pelantananao eto anatrehanao amin'izao fotoana izao Andriamanitra hitay ny olona rehetra izay miasa tena ianao ary indrindra ihany koa ny asa ho an'izay miasa any anatin'ny orinasa ireny Andriamanitra dia rakofy amin'ny ranao izy ireny arovy ary tantany izy ireny Andriamanitra mba tsy ho voaroka amin'ny karazana amin'ny antony izay tsy marina mba tsy ho voatondro molotra ihany koa ary tsy ho voavakavaka izy ireny any anatin'ny orinasa maro samihafa izay isany any Jesosy tompo malalo tahio ny olona tsirairay avy ary apetraka am-pelantananao izy ireny Andriamanitra makasitraka anao izay tompo ary aoka seho amin'ny olona tsirairay avy ny voninahitra seho ny fahatsaranao tompo amin'ny vahoaka anao manerana an'izao tontolo izao halleloia makasitraka anao izay tompo amin'ny anarany Jesosy misaotra raha eo amen. Halleluia efa tonga akaiky ny farany sika makasitraka anao raha nada Patrik amin'izao fotoana izao dia andaontsika hivavaka metraka an'izao aly izao pelantan'Andriamanitra eny manomboka ampianompon'Andriamanitra ny vady aman-janany ny fianakaviam-ben'ny Esei ny mpiandraikitra rehetra ao eny isika izay manaraka an'izao fandaharana izao sy ny vady aman-janantsika ary ny fianakaviantsika iray manontolo apetrakantsika feno am-pelantan'Andriamanitra mba izy nijery momba antsika tsara avy mandritry ny ty aly ity tena Andriamanitra anaty Isaia dia milaza amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny fiadiana rehetra izay voaforona amelezana anao dia tsy ao ambinina avokoa raha ho anao izany dia manaova amen na mafy dia amin'izao fotoana izao daontsika hijoro amin'ny teny fikasana izay nomen'Andriamanitra antsika satria fantaro fa tsisy teny izay navoditr'Andriamanitra ka miverina amina raha tsy misy fiantraikana fiainantsika izany ka dao pasahiana atao apetrakantsika feno am-pelantan'Andriamanitra izao alina izao ho anao ny sehatra raha nadariry. Alleluia faly miarahaba antsika tsirairay ny amin'izao fotoana ny hariva zao na ny amin'izao alina izao ndaontsika hivavaka ametraka amin'ny tompony tenantsika ny fianakaviantsika amin'ity fotoana alina ity mba tena hisy fiarovanaN'Andriamanitra magaga manomboka ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra sy ny amin'ny mpiandraikitra ato amin'ny Esai ka hatramin'ny fiangonana Esai ary ho antsika tsirairay izay manatrika an'izao vavaka izao
dia andao apetraka eo ampelantanan'Andriamanitra mba tena hoe ivelona miteny fikasan'ny tompontsika ka tsy hatahotra rehefa atory. Mialohan'ny vavantsika dia andaontsika jerentsika ny tenin'Andriamanitra araka ny Salamo 119 dia ny 9:7 sy ka hatramin'ny 120 dia toy izao vaky ny tena amin'ny anaran'i Jesosy hoe satria hoy ianao Jehovah ianao no ariko sady nataoko ho fonenanao ny avo indrindra dia tsy hisy loza anjoanao na aretina anakaiky ny lainao fa izy andidiny ny anjely ny aminao hiaro anao eny amin'izay rehetra alehanao. Alleluia. Zany ny tenin'Andriamanitra andao hivavaka izao sy ianao amin'izao fotoana zao mba tena hoe hisy fiarovan'Andriamanitra, hisy ny fomban'Andriamanitra izao sy ianao ny amin'ity fotoana ny arivo ity dia andao hiaraka hivavaka. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny fahasoavanao, noho ny fitiavanao. Raha mbola manana an'izao fotoana hariva izay ahafahanay miaraka amin'ray saina sy mivavaka izao, ianao nodirainay Jehovah satria tsampanay fa ny tontolo andronay ny mbola totosa dia ny fahasoavanao izany. Raha mbola tonga ny amin'izao fotoana ny hariva izao zahay dia noho ny fahasoavanao izany. Ito izay Andriamanitra dia tia hametraka, tia alina, tia eo am-pelantananao hatramin'ny mpanomponao Andriamanitra, hatramin'ny mpiandraikitra rehetra, hatramin'ny mpino rehetra. Eny ireo rahalahy sy ranabavy maro samihafa izay manatrika an'izao vavaka izao any amin'ny toerana maro samihafa. Jehovah mangataka fiarovana avy aminao zahay. Aoka ny anjelinao Andriamanitra hitoby handidina anay araka ny teninao Andriamanitra hoe dia tsy hisy loza anjoanao na aretina anakaiky ilay anao. Jehovah Tompo, aoka ho marina amin'ity rahalahy izay miara-mivavaka aminay amin'izao, ho amin'ity ranabavy izay miara-mivavaka aminay amin'izao, ho an'ireto ray aman-dreny, mpiandraikitra, mpanomponao Andriamanitra, n'iza mandre an'izao vavaka izao. Jehovah Tompo, aoka hisy fiarovana magaga ny avy aminao. Jehovah Tompo, atory ampiadanana izahay, antory ampiadanana izahay, mametraka feno ty aly ty eo am-pelantananao izay Andriamanitra tsara indrindra. Ombanay ianao, hitanay tsirairay avy ianao. Mankasitraka Jehovah raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Halleluja, efa tonga amin'ny fotoana farantsika. Mankasitraka tsirairay avy izay nanatrika an'izao fotoam-bavaka izao hatramin'ny farany. Amin'ity an'ity dia hanonona tenim-pahasoavana amin'ny fiainanao, raha ho anao izany dia raisom-pinoana. Eny Andriamanitra ny enombanao, ny zanakao, ny taranakao ary ny taranaka faramandimby. Andriamanitra ny no tena hitahanao amin'ny fomba magaga tsy takatry ny sainao. Izy ny hamatsy amin'ny fiainanao, na ara-bola io, na ara-materialy io, na ara-tsakafo io, na ara-panahy io, dia tena hita fitsongadinana goavana ianao amin'ny fiainanao manomboka amin'ity andro an'ity. Eny atsimbadika Andriamanitra ambony ambany ny tantaranao. Ianao le mpandresy manoatra ny mpandresy. Eny ianao le lohany fa tsy rambony. Ianao le aomby amin'ny asanao sy amin'ny zavatra rehetra izay ataonao. Tahina ny mombanao ary didiko ny vavadiny lanitra androany androtsaka ny fahasoavana, fitahina maro samihafa, tobasana double portion mihitsy ianao amin'ity an'ity. Ho tahina ny ianao. Halleluja. Ary eny tokoa fahasoavana sy famindrapona anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao ary toetra hatranin'i Jehovah andro lava ianao. Amen.
fampatsahivana antsika tsiray hafa ny vavaka isa maraina dia efa midimy sasa maraina amin'ny gropony fivadikanina ary ny vavaka hariva dia amin'ny fitora alina live tahaka an'izao. Mankasitraka antsika tsiray avy dia tahian'Andriamanitra daholo eo. Bundrana ari andrialigny fô marendenge velonegny anao tsy marary tsary nisy andre nisy anjely taky aminao facturany masoandro nandrivotry aignanao ery andra manafô antitry erany egny amy farany vidinao lafô moramora fa mbolo tsaregny amin'ny andro farane samby olo mitondra nanjarane tsare tantarane Paravaralagnitry mbola misokatra magnararotanao fa soavany tompo magnaraka vara mampody fahignanao manavanginy anay seho amravalagnitre zasy anao soke tsonegny ny farane Paravaralagnitry mbola misokatra magnararotanao fa soavany tompo magnaraka vara mampody fahignanao manavanginy anay seho amravalagnitre zasy anao soke tsonegny ny farane nenigny zama zegny tsy mandeha alô aza miampigny tery fotoagna batiniano avinao anao tsy azo mbalo so mafiainagna mandeha mare fa finaretagna zegny mandalo mitozy mora mandeha amin'ny afo be fa soavany tompo zegny matozao anao mbala miaigna amin'ny famindrabone tendry gitaranao amin'ny andro farane samby olo mitondra nanjarane tsara entantarane Paravaralagnitry mbola misokatra magnararotanao fa soavany tompo magnaraka vara mampody fahignanao manavanginy anay seho amravalagnitre zasy anao soke tsonegny ny farane Paravaralagnitry mbola misokatra magnararotanao fa soavany tompo magnaraka vara mampody fahignanao manavanginy anay seho amravalagnitre zasy anao soke tsonegny ny farane Paravaralagnitry 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 Farane, so